Zay no mahakasika an'iny fa lafiny vaovao hafa tanteraka kosa indray na dia oza ny fitokonana tanterahan'ny ampahan'ny mpiasa eo anivon'ny orinasa jirama dia manao ny asany hatrany ny maso ivon'ny jirama eto andrenivohitra misy ihany anefa ny falelegelenana ateraka izay fitokonana izay ka dia tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra ny eo anivon'ny filan-kevim-pitantanana an'ity orinasa ity. Ny folo isan-jaton'ny mpiasan'ny jirama ihany no manao fitokonana araka nambarany teo anivon'ny filan-kevim-pitantanany jirama mitoy ny asan-jiro sy rano malagasy raha ny zava-misy tamin'ity androany ity dia misokatra avokoa ny maso ivon'ny jirama eto andrenivohitra. Saingina mafisina kosa ny fiambinana azy ireny tao aorian'ny fifandonana nisy teo amin'ny mpiasa mitokana sy ireo manony asa hoy ny solon-tena ny mpiasa ao anaty filan-kevim-pitantanany jirama. Ny jirama zo raha hoe ny androany anontanianareo dia miasa ny jirama teto Antananarivo zany nisokatra daholo ny agence rehetra. Majunga sisa moa zany no hoe migrevy fa efa vitsy dia vitsy azo lazaina hoe angamba raha pitso angamba na raha afaka pitso dia verina fa hitsahatra ny grevy any Majunga. Manaraka an'izay ny zavatra tiana tsopihana fotsiny dia zao hoe izahay tompona andraikitra eto anivon'ny jirama dia tsy afaka hijery fotsiny zany ny hoe zavatra niseho tao anatin'ny roa andro zay satria dia ireo mpiasa migrevy na mpiasa tsy migrevy moa zany dia eo ambany fiahinay daholo. Za moa zany administrateur voafidy dia za zany manana andraikitra na amin'ireo mpiasa mitokonareo na tsy mitokonareo manokana zany ka omaly ireo mpiasa mitokona dia sy afaka omaly dia nanao herisetra zany ho an'ireo mpiasa tsy mitokona ary misy hatramin'ny fampikasihan-tanana ary tiako manamarika anareo fa ireo mpiasa tsy mitokona dia tsy ny jirama fa ny mpiasa amin'ny tena manokana zay natsary tena hoe voatohitohina ny voninahiny voatohitohina ny fahafahany eny hatramin'ny fikasihan-tanana dia mametraka fitoriana izy. Iny moa zany rahan'izy samy mpiasa iny. Mikasika ny fandoavana ny faktura dia nilaza ny ao anivon'ny filan-kevim-pitantanany jirama fa misy ny fipetranapetraka mba tsy hitambara ny fanefana ny faktura. Ianareo mpanjifa zany mahafantatra ny zavatra misy ato amin'ny jirama ankehitriny dia azo jirama misokatra daholo azonareo atao zany mitondra ny index nareo any amin'ny agence ny jirama zay mahazatra aminareo zany amin'ny ora fivoahan'ny jirama mba tsy hisiany fitambarana ary ialana tsiny dia mametra fialan-tsiny satria io moa zany ohatra ny tafika andrefa tanàna tsy takona fenina ny zavatra misy fa dia mamiara mila fiaraha-miasa amintsika mpanjifa zany ho an'izay toerana tsy tratran'ny relevera no nantony maro samihafa. Ny filan-kevim-pitantanany jirama izay milaza fa mitoy ny ezaka tanteran'izy ireo amin'ny fanatsarana ny tolotra omena ny mpanjifa. Anisan'ny ezaka tanterahana amin'izao fotoana izao ny fampitomboana ny famokaran-jiro iadina ny delestazy. Raha ho any Antananarivo manokana ny totaly any amin'ny 9.9 megawatt isan'andro ny filana ny herinaratra raha nambarany teo anivon'ny jirama. Tsy ampy anefa ny famokarana herinaratra ataon'ny jirama raha mihoatra filanio ary isy ny groupe électrogène vaovao ho avy entina hanampiana ny famokaran-jiro tanterahiny jirama.